Amaky ny teny avy amin'ny soratra masina isika araka ity jolay ity moa dia hoe fa mampielaina amin'ny asan'ny tompo ary aza miova fa amin'ny tompo 20 taona indray ianao satria tratrany 20 taona. Ao amin'ny boky mitoriteny toko fahavalo, mitoriteny toko fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny famitena amin'izany dia ao amin'ny toko fahafito manao hoe obolana samihafa amin'ny mahasoa ny olombelona. Mitoriteny toko fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, aoriana kely ny obolana misy azy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa aza ny teny. Iza ny toy ny endry ary iza ny mahalala izay antony zavatra, ny fahendren'ny olona mahamiranmirana ny tarehiny ary voaova ny fahadotoan'ny endriny. Hoy izaho, tandremo ny didin'ny mpanjaka no nefa nianianana tamin'Andriamanitra. Aza malaky miala eo anatreny, aza mikikitra amin'ny fanaovan-dratsy, fa na inona sitrany dia azo natao avokoa. Fa ny tenin'ny mpanjaka dia misy hery, ka iza ny mahazo manao aminy hoe inona nataonao? Izay mitandra ny didy dia tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratsy, ary ny fon'ny endry dia mahalala fotoana sy fitsarana, fa samy manana fotoanany sy ny tsarany azy avy ny hevitra rehetra, satria efa be ny heloky ny olona. Fa tsy mahafantatra izay ho avy izy, fa iza ny mampahafantatra azy izay eviny. Tsy misy olona manan-kery ahatana ny ainy na manan-kery amin'ny andro hafatesana, ary tsy misy fahafahana amin'ny ady ary ny ratsy fanahy tsy voavonjy faharatsiny. Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tany ampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra atao aty ambany masoandro. Misy andro anapahan'ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy, ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina ka tafiditra. Fa izay manao ny marina kosa dia lasa niala tamin'ny fitoeran'ny masina ka no adinoina tao an-tanàna. Zava-poana koa izany. Saingy tsy tanterahana vetivety ny famalenany ratsy atao, dia izany ho kikira ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Eny, fa na dia manao ny ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro koa fa hisoany izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatreny. Fa tsy hisy soa ho an'ny ratsy fanahy, fa ho toy ny aloko izy ka tsy haritra ela, satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mbola ho toytsika ihany ao amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo. Filazantsara araka Matio toko fahatelo amby roapolo, manomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Fahatelo ambin'ny folo azafady aloha, fahatelo ambin'ny folo fahaefatra ambin'ny folo zany janona. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Nilazan'i Jesosy ny faharatsian'ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe, eo amin'ny fipetrahany misesy ny ipetrahan'ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Ko amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny mame entana sady mavesatra misarotra entana izy, ka manaingina izany eo antsoroky ny olona. Nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany, ary ataony vavety somotra viaviny, ary te fipetrahana eo aloha eo amin'ny fanasana izy, sy fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga, sy ho arabain'ny olona eny an-tsena, ary ataon'ny olona hoe raby eo. Fa ianareo kosa aza mamety atao hoe raby eo, fa iray ihany mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitaritra ianareo, fa iray ihany no mpitaritra anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo ho mpanompo anareo, fa izay manandra tena no ahety, ary izay manetra tena no asanatra. Fa loza anareo mpanorandalàna sy fariseo mpitsara viletsy, fa arindrinareo anoloan'ny olona amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra.
Faranantsika ao amin'ny Timoty voalohany. Epistily voalohany soratana ho an'ny Timoty, toko 4. Timoty voalohany toko 4. Timoty voalohany toko 4. Rehefa hita dia tsika miaro amaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ihany. Ny amin'ny olona mendrika atao ho mpitandrina sy diakona, satria moa androany misy olona mpitandrina dia horentsika hatramin'ny andiny voalohany izy, dia mpitandrina dia sy ny diakona zany. Manomboka ny andiny voalohany. Matoky izao teny izao, raha misy olona maniry ny asa mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Ko ny mpitandrina dia tsy maintsy tsy manatsiny, manambady tokana, mahony tena, endry, tia filaminana, mampiatrano vahiny, mahay mampianatra, tsy mpomamy lianady, tsy mpikapoka, fa mandefitra, tsy mpila ady, tsy mpitia vola, manapaka tsara ny ankonany, hampanaiky ny zanany amin'ny fahamotinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankonany, ataony ahoana mpitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zazavao amin'ny fivavahana, fa andreo eo foana izy ka ho latsaka amin'ny fanamelohan'ny devoly, ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay nivelany izy, fa andreo lavon'ny fananatsiny sy ny fandriky ny devoly. Ny diakona koa toy izany ihany, ho maontana, tsy moroteny, tsy tidy vaibe, tsy tia arena maloto, tandra tsara zava-miafina amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio, ary ao ka zantoetra ireo aloha dia voanao ny asan'ny diakona izy raha tsy manatsiny. Ny vehivavy koa dia toy izany ihany, maontana, tsy mpanendrikendrika, mahony tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Ao ka ny diakona samy anambady tokana sady anavaka tsara ny zanany sy ny ankonany. Fa izay efa nahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasaina be amin'ny finoana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Ray masino manamasina ny fahamarinana fa ny tenao ihany ny fahamarinana. Dia ampandrosotsika andriaman'ny paster Maiolina anazava indray ny ten'Andriamanitra amintsika. Hivavaka tsika ho an'izany ten'Andriamanitra zany dia rehefa vita ny vavaka dia azo toerana isika. Misotranao zay Andriamanitra raha eo noho ny fitahiana sy ny fanambinana nomenao anay ka natratrarana ity sabata ity eto amin'ity kianja maitso nanala maitso ity. Satria moa Jehovah Tompo tsy misy toerana omby an'ireto vahoaka betsaka ireto dia aty Akalamanjana izay no miantso sy midera ny anaranao tahaka an'izay fa nisy tamin'ny andron'i Jesosy sy tamin'ny andron'i Mosesy ihany. Aperakaperan-tananao ary ny fotoana rehetra eto. Koa dia misotranao zay notahianao ka mbola afaka nitondra ny fanatitra araka ny baikonao manao hoe aoka tsy misy iseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Ka dia araka ny fanao ny fiangonan'ny olona masina rehetra dia nitondra izany izahay satria nitahianao sy nambininao. Tanteraka amin'ny fiangonanao tsiraray avy ny teny fikasanao manao hoe vaako ny varavarana lanitra androtsako fitahiana fiainam-biampo anareo. Asiako teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatra reo ka dia avanimbony voalobokareo hoy ianao Jehovah tompony maro. Dia matoky izay fa hoanitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao ny izay fanatitra rehetra natolotray ho fampandrosoana ny asanao rehetra. Ho tahianao ny voakanao izay tsy mba nanaka tolotra ka dia mba andray amin'ity volana vaovao ity indray. Ho dia isaorana Tompo ny amin'ny zavatra rehetra. Mitenena ary ianao amin'ny alalan'ilay vaky tenin'ny soratra masina izay nivakiana teo ka ny fananao masina no ampitenin'ny vavanay ary mba hoanitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao ny afatra zay horesinay ka hitondra fiainam-baovao ny tokantrano sy ny sambatan'olona tsiraray avy. Ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany ho azy ny dera sy voninahitra mandrakizay. Halleloia, amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia fifaliana ho anay ety anoloana komity foibe nasionaly sy ny rezionaly ny miarabantsika fiangonana aty Avaradrano. Paroasy roa tsika satelo no miaraka eto, anankiroa paroasy roa tafavory eto amin'ity kianja maitso ity ary isaoran'Andriamanitra satria dia na dia maro aza ny lavitra dia tonga soa matsara tsika dia miarabantsika fiangonana paroasy roa. Paroasy n'iza moa zany? Sabotsy Namena sy talatan'ny Volonondry. Misy ny talatan'ny Volonondry, misy Larobia ambony loha, misy ny alatsinain'ny Bakara,
misy ny laka misy ny feno arivo, misy ny zoma analakely, zoma ramartina, misy ny sabotsy namena, misy ny lahadiny ramartin, misy anara-tanàna daholo zany ilay andro, ka dia miarabantsika rehetra tonga somatsara eto, tsy adiny koa miarabantsika vahiny manana fianakaviana, ray aman-dreny, zanaka, namana stapaka, hotokanana diakona, hotokanana loolona androany, dia na fohy tokantranontsika na dehibe azy any adiditsy andraikitra zay tokony natao amin'ny asa, dia tonga etotsika mba hifanoritrana, mba hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny namana, fianakaviana, zanaka, ray aman-dreny izay hotokanana izany diakona izany. Tsy adino koa ny miarabantsika rehetra ato atokantrano ato amin'izao alina izao, na amin'ity maraindrainy ity, manaraka izao fotoam-pivavahana miainga avy ety anala mahitsy amin'ny sehatra maitso ity. Raha ny ambony fiarakodia moa anao mihaino zao afatra zao dia matoky izay fa ho tantanana n'Andriamanitra ny dianao mba tsy ho azony loza eny an-dalana any. Ho an'izay tratrany mpisakafoanana dia mahazotomana sady mihaino ny afatra ihany fazavariana amin'io kitoza sy ovy frity eo ambonin'ny latabatra io. Tsika moa tsy eto ihany mihaino ny afatra fa eran'ny Madagasikara mandray ty toroteny ty hatra ty ampitan-dranomasina ty, koa dia tsy adinontsika koa ny miarabantsika ireo havantsika avy any an-delam-bato any ampitan-dranomasina any. Ireo mpiray fanantenana amintsika izay efa tonga eto koa hiomana amin'io faharoapolo taonan'ny fiangonana apokalipsy ato avaravaratsika ato afaka tapa-bolana, dia arabainy izy ireo, misy ny avy any La Réunion efa tazako eto, misy ny avy any Frantsany, misy ny avy any Indonezia any efa tazantsika eto koa miaraka mivavaka amintsika, dia tsy adino koa ireo avy any Afrika any satria misy tazako eto koa ireo apokalipsy avy any Afrika any miaraka eto efa miomakomana. Ary tsy adino koa tsika avy ampitan-dranomasina ato anatin'ity nosy Îles Éparses ity, dia ny Sainte Marie sy ny nosy be sy ny nosy komba efa hitako tazany eto daholo ireo avy amin'ny Îles Éparses efa tonga eto fa mino fa mbola ho avy daholo zay mponina any amin'ny Îles Éparses zany ankalazany faharoapolo taona. Omentsika voninahitra Andriamanitra fa tsara mba misy fifampiarabana ho antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra izany, satria tonga tsy miarahaba hony naman'ny tezitra, lasa tsy manao venoma naman'ny sosotra, ny asa rotam-piaro. Tsy maninona zany fa zavatra misy amin'ny fiainana izany rehetra izany, kanefa ny avy amin'ny fitiavana izany rehetrarehetra izany, fa misy afatra manokana ihany koa fa nampiny izay efa nimenatra amin'izay ny antsika androany iray hotokanana l'olona eto. Zany hoe raha nisy fitokanana l'olona tena nanan-karena afatra mihitsy zany dia fitokanana l'olona tsy diakona tamin'ity taonany 2024 ity, amin'ity faharoapolo taona antsika ity, satria hatramin'izay misy fitokanana l'olona tsy diakona dia samy mandray ny afatra zay tandrifiny azy ihany fa tsisy afatra iraisana ohatr' zao, fa ty iraisana tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina mahazo ny afatra daholo mitovy. Dia raha mbola tsy ho sary zay amin'izao ny baterintsika l'olona tsy diakonareo dia telefônina efa haute gamme dernier cri 5000 volt mihitsy angambany atsika, raha zao mbola tsy ho sary zay, sady dia efa mandeha daholo ny afatra isaky ny sabata, tsy ho an'ny diakona sy l'olona tokanana ihany fa na itsika efa aperinasa tafiditra ao anatiny dia mandeha indray ny afatra ny atsika. Ao ampitoroteny eo moa ny vaky tenitsika toko fahavalo, toroteny toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra no vakitsika. Alohana makitsika azy io dia vakitsika ilay eo ambonin'ny toko fahavalo eo misy andiny 720 zany, zay tsika vao miditra amin'ny toko fahavalo andiny voalohany, toko fahafito andiny 720 zany dia miditra amin'ny toko voalohany tsika. Indro izany no hitako fohy mpitoroteny raha mandinika ny zavatra tsiraray aho mba ahitana izay antony izay no tadiaviko koa fa tsy hitako dia izao: lehilahy iray no hitako marina tao amin'ny arivo, fa tao amin'ny vehivavy arivo dia tsy misy hitako na dia iray akory aza avy any miarina arivo sy feno arivo. Lehilahy iray no marina ao anatin'ny inona ozy izy? Arivo, fa tao amin'ny vehivavy arivo nisy sa tsy nisy ozy izy?
tsisy mihitsy ary zay nga moa tonga ny lehilahy ariny daholo le vatiny arivo any vatinao io fa tsy mbo marina mihitsy dia zay mampatonga ny vehivavy azona ny vadiny koa satria mba lehilahy mba marina ihany na dia mba misy ray marina ihany ny azy amin'ny arivo dia ahoana ary inona ny aton'izany 15 iza no toy ny endry zany iza ny lolona sy diakona toy ny endry ary iza no mahalala zay antson-javatra ny fandren'ny olona mahamiramirana ny tareny ary voaova ny faloton'ny endriny fandoton'ny endriny hoy izaho tandre mididiny mpanjaka no ny efa nianianany tamin'Andriamanitra aza malaky miala eo anatreny aza mikipitra amin'ny fanaovan-dratsy fa na inona sitrany dia azo ny atao avokoa fa ny teny mpanjaka dia misy hery ka iza no mahazo manao aminy hoe inona ny nataonao tandre mozy izy ny didiny mpanjaka no ny efa nianianany tamin'Andriamanitra aza malaky miala eo anatreny ianareo olona sy diakona aza mikikotra amin'ny fanaovan-dratsy fa na inona sitrany dia ataony avokoa fa ny teny mpanjaka dia misy hery ka aza manao hoe inona nataonao lolona sy diakona no tokanana fa metraika amintsika zany izy io mpanjaka resahana io Jehova manana fahefana Jehova hanala ny ainao hitazona ny ainao fa manana fahefana koa ny mpanjaka tamin'ny andro nyty soratra masina ity zay tia ny mpanjaka ho vonoiny dia tsy maintsy maty iny zay tia ny ho velomina tsy misy mahazo mamono an'iny zay le fahefana dia misy fahefana ory zay koa ny eo amin'ny fanjakana zay tia ny filoha-mpanjakana ho ampidirina ponja dia miditra zay raha any amponja ianao ka ny président république aminy avoa io olona io dia maninona koa ianao zany dia mivoaka ianao dia ory zay koa amin'ny fiangonana rehefa ny fiangonana koa moa rehefa nanapa-kevitra ho alana tsisy ny fiangonana tsony ianao dia ozy ny baiboly hoe zay kenareo ity dia kena izy any an-danitra rozy ny fiangonana hoe ampidiro amin'ny fiangonana ty olona ty dia tafiditra amin'ny fiangonana fa zay kenao ty dia kena any an-danitra dia tandremo mozy izy fa manana fahefana reo ka tandremo ny didiny fanjakana zany misy lalàna dia tsy fitsipika mampatonga ny fanjakana milaza hoe ty tan-dalàna fa misy an'izany koa any amin'ny sekoly fianarana any amin'ny orinasa tsisy sekoly fianarana na orinasa baranahany zany tsisy mpitondra fanjakana manao fanjakana baranahany zany dia tahaka izay koa any amin'ny fiangonana misy fitsipika misy rafitra koa fa tsy zay toroteny rerarera dia hitsangana teny efa izy sady tsy olona tsy diakona tsy pastera tsy missionnaire fa misy rafitra na ny akanjo anaovana tsy hoe ianao olona tsotra vavaka tsotra dia anao akanjona loolona dia gaka ny loolona ty ary misy loolona vaovao mitokanana taiza ary ty jerena misy diakona koa mijoro ambaravary anao sady lava izy ny mahikely be ary mba tsy fahitako io diakona io a vahiny anga io safy aiza fa zay voatendry diakona ihany manao ny akanjony fa tsy ny olona rehetrarehetra ny voatendry diakona tsy ny olona rehetrarehetra ny voatendry loolona fa manokany reny ka tandremo fa misy rafitra daholo na aiza toerana andananao fa za tsy mbola nahita hoe fanjakana tsisy lalàna tsisy rafitra na orinasa na sekoly na fiangonana samy misy daholo zany misy rafitra ifampifezana daholo ka tandremo fa amin'ny andro zay tsy anarahanao zay didina firafitra zay manana fahefanao izy ny mpanjaka analanao amin'ny toeranao zany hoe rehefa tonga ny fotoana ho avy ny loolona misy tsilo sy songisongo ozy izy tamin'le toroteny teo aloha loolona songisongo diakona songisongo songisongo moa ny amakivazana azy songisongo to izy mivazana mamaka anazy songisongo laholana songisongo diakona songisongo dia mety ho tafala tamin'ny toerana misy ianao koa anao hoe dia nanapa-kevitra amin'ny fiangonana fa alana tsy ololona intsony ity olona ity alana tsy ho diakona intsony ity olona ity noho ny antony zao dia iny dia ampilazana ho fantatra ny fiangonana rehetra fantatra eran-tany déclaration hoe loolona ianareo tokanana dia fantatra eran'ny fiangonana sy eran-tany dia loolona eran'ny Madagasikara ianareo fa tsy eto Kianjamaitso ihany no loolona fa loolona ianao na akanjo de Gaulle na akanjo Tiliara na any Frantsa dia mbola loolona ianao iny ny akanjonao fa amin'ny fotoana
izay tsy nanarahanao ny didiny mpanjaka, izy ny mpanjaka Jehova, dia mety hiala aminao indray zay andraikitra anao zay, ary zava-doza raha miala aminao iny akanjonao iny, satria le osotra sy le fanahy masin'Andriamanitra mipetraka aminao no miala. Dia mbola zany vao nataony, mbola vao tamin'ity herinandro ity nisy ramatoa nisy devoly zay tao, Belzeboba ny lehibe an'ilay devoly tao aminy tao. Ina ny zavatra nyteneniny, zay nge ozy izy tsy hitanay intsony zay atao fa nieritreritry zay isakana an'io faharoapolo taona io, efa mivavahanao tao zay dia efa fotsiny ao tsy azo hidiranay mihitsy eo fa zay mihitsy ao dia may ozy izy, fefa hoe tady fomba mihitsy zao, inona nanakanana an'io anakorotanana an'io, fa zao ozy izy afary reo mivavaka aminao reo ozy izy, fa zay miala aminareo zay tsy miorona zay miverin-dalanao zay ihany sisa ny azonay kitihana, fa zay mioronao dia efa raha tonga dia may zay raha vao mahita anazy fotsiny ary ty vehivavy ty zao ozy izy, ity vehivavy ty ozy izy fadianina isaky ny sabata efapolo sabata mifadianina foana, may foana zay isaky mifadianina ity, etiketiny mivavaka any am-piangonana any. Dia ilay vehivavy koa zany mihaino radio, mihaino le fampianarana apokalypsy, dia rehefa mandeha ny le vavaka amin'ny apokalypsy le mandroaka devoly reny tena may mitsipatsipaka mihitsony zareo, efa potenay ny radio, efa tsy ataonay sina délestage rehefa mandeha le apokalypsy mbola mitady pile ihany, mbola mitady mampadely le radio ihany zany. Dia anafary ozy fa zay miala ihany, zay tsy miorona ao zay ihany ny sisany azonay atao, fa zay miorona moa ina ny azonay atao fa nareo iny ozy izy. Ka dia mitandrema tsara zany tsika, indrindra fa tsika olona diakona, fa tena lasa avocat du diable mihitsy tsika amin'ny fotoana zay ivoahantsika, satria tsika indray ny fitaovana momba ampiasaina. Dia jereo zany afatra zany hoe iza no endry ary iza no malala zany anton-javatra izany. Fa nanafatra Kristy rehefa niteny tamin'ny mpianany ho antsika olona fiangonana tsiraray avy ty, Matthieu 7:20, vaky tenin'ny perikôpa atsika ty dia azavaina arak'izay nitondrany fanahy masina azy, satria matoa nomeny any doaty androany izy ty dia mifanandrify amin'ny afatra amin'ny fiangonana ihany. Matthieu 7:20, tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoakany izy tamin'ny mpianany ka nanao hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Ireto fariseo sy mpanorandalàna reto moa zany zay ny anarany antsoina azy fa loholona izy ireo amin'ny fiangonana, mpitondra fiangonana izy ireo, lohandony mpisorona ao amin'ny fiangonana, dia manana tombotsoa manokana izy zany eo amin'ny tempolo hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy, zany hoe tsy mba mipetraka any amin'ny sarambabem-bahoaka eny zany ny loholona na ny fariseo sy ny sadiseo, fa ety amin'ny toerana manokana hipetrahan'ny Mosesy, olona mena ady izy, mena voninahitra, ireo olona ireo. Dia niteny Jesosy rehefa nampianatra teo nolon'ny vahoaka, 9:7, koa amin'izany zay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo fa aza manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Zay lazainy reto fariseo sy mpanorandalàna, reto tondra fiangonana reto, ataovy zay lazainy, fa zavatra lazain'izy ireo dia tsara, marina, mahitsy, fa izy tsy manao an'io, fa hafa no ataony, fa aza manao zay ataony ianareo fa zay lazainy no ataovy. Dia andray ohatra tena amin'ny fiainana andavanandro tsika, raha mpianakaviana anankiray fokaziary izy sady misorotoka, mananjanaka izy 14 taona, 15 taona, 19 taona, io le zanany no hitany fokasigary misorotoka. Dia hono izy ilay ray aman-dreny, iny ty ataony lahy ty, mangataka amin'ny lahy ary mandidy amin'ny lahy, fa aza mifokany io sigara sy misorotoka io, fa mahazo fekibo sy mahita raramoka raha tratraka mifoka sigara sy misorotoka. Dia neniny tsara zany le zanany, aza mifoka sigara, aza misorotoka, tsara zany sa ratsy?
tsara zany. Tianareo zanaka zany rehefa tenen'ny dada tenen'ny ray aman-dreny hoe aza mifoka sigara aza misorotoka dia arao zany teny zany, tsara zany. Fa dadanao sy mamanao ny fotsiny ka ahoana ary dadanay sy dadanay misorotoka sady mifoka sigara, dia izay io vaky teny io. Izy miteny anao aza mifoka sigara aza misorotoka, fa izy maninona? Izy mifoka sy maninona? Sy misotro. Ka ataovy zay lazainy fa aza manao zay ataony. Takan'izany mamanao foka sigara, mihinana mamy. Mety teny aminao ory zanako vavy, aza mba mihinana mamy sy anao fa kiravy be io. Za ty efa tsy fidiny aminah mihinana n'izy ty. Misy raha matoa foka sigara. Tamin'izy mbola tsy mifoka sigara ny feo tena enao feom-behivavy misy rakizy aviana rehefa ty foka sigara izy aty ariana ny feno rakizy aviana rao aty. Dia gaga le olo ambadika eo hoe dadabe ary ve sa ity tantininy zany teny eo ambadika eo zany tratran'le sigara fa mivoaka ny feo. Dia izy le zanavavy hoe bebe tsara ve le mifoka sigara sa za mifokafoka anio rakizy ataovy zay lazainy fa aza manao zay ataony. Ka mety misy lolona toroteny ity laza hoe tsy mety rakizy, tsy mety ry fiangonana ny manao an'izao ny manao an'izao, tsy mety zao, tsy mety zao. Tena marina tokoa izy dia zao sy fa tsy mety iny fa ataovy zay lazainy fa aza manao zay inona. Satria ma tsy misy ankizy manao an'izao ianareo ngeny fitaratra e. Kianareo lolo ary manao an'izao kinona ny tenenanareo anay. Misy manao an'izany sa tsy misy fe zany? Zany nataon'le fiangonana. Aza mifampiteniteny nareo ary zao nataonareo ankizy tsy malala nataonareo. Fa tena napetran'i Jesosy sy mazava tsara mihitsy. Ataovy zay lazainy fa aza manao zay inona ozy izy zay ataony. So ihany moa ato amintsika tsisy lolona manao kavina. Tsy iny le lolona manao kavina dia tsy mety ny manao kavina. Rehefa tapitra ny sabata lasa izy manao kavina. So ihany fa tsisy an'izany ato amintsika. Fa tena lesona ngeza be io. Tsy hoe korona hoe misorotoka ny ray aman-dreniko, mifoka sigara ny ray aman-dreniko dia za koa mba anao anaraka an'izany koa. Za zao mahita any amin'ny fiangonana sasany misy pasteur tena mifoka sigara le pasteur. Ale mpitondra fivavahana na mompera misoro divay tena misorotoka, tena misotro fa za lazaiko amintsika tsy hoe dia ny mpivavaka aminazy rehetrarehetra koa dia izy ary manao dia ndao isorotoka daholo. Tsy misy an'izany. Tsika maheno vaovao amin'ny radio na amin'ny télé vaovao iraisam-pirenena reny fa misy mpitondra fivavahana, mpitondra fivavahana PD. Ho an'izay tsy malala ny dikan'izany PD zany dia P dia D no akaikiny. Anontany hoany inona ny dikan'izany fa PDD zany fangano mpivavaka aminazy bona zay tsy hivavaka ntsony fa PD ny mpitarika anay satria izy ao am-piangonana tsy mpitarika azy no andehananao hivavahany fa iza Jehova nge no hivavahany ao maheno vaovao be da be tsika hoe mpitondra fivavahana lasa tary amin'ny trano zao fangano mpivavaka aminazy manao izy zay tsy hivavaka ntsony fa nolon'ny mpitarika anay lasa ry tratra ry amin'ny toerana rina tratra amin'ny toerana zao fa ny olona mivavaka foana ny olona satria tsy olona andehanana tara amin'ny olona milaza hoe paster anareo nivadika bibilava dia ozy tsika hoe nga tsy hitanareo izy nivadika inona hipopotame bibilava ny hitanareo dia mba mizezitinareo ka na nivadika bibilava izy navadika hipopotame na nivadika inona nga izy no andriamanitra hivavahanay fa izy Jehova. Ka ataovy zay lazainy, ataovy zay lazainy amin'ny apokalipsy io torio io fa aza manao zay atao. Satria hitany Jesosy fa reto olona reto mahitany hoe io ny fariseo fa manao zao andao koa tsika mba hanao nataony ka izy manao zay ny tsy hanao. Raha very io zany dia aninona miaraka amin'io koa ianao? Very miaraka amin'io koa ianao. Eny mame entana sady mavesatra 14.
mame entana sady mavesatra no sarotra entana izy ka manainga izany eo misoroky ny olona nefa ny tenany tsy mba manetsika izany na dia niratsatany anankiray azy zao ny sariny zany manentana lay olona le fariseo lay mpanora dalàna manentana le pastera telo tokony mahatoky amin'ny fanatitra tokony mahatoky amin'ny fafolo-karena nefa izy tsy manao nandray ary fa ny olona asainy maninona asainy manao dia gaga aloha ahoana ary tsy mba manao mihitsy le olona mitorotena iny fitahinana eny azo amin'ny fanatitra fitahinana azy am'izao izy tsy manao fa ny olona asainy manao ahoana zany dia mahagaga be olona ve diakona ve dia tsy mahatoky amin'izany nefa olona sy diakona nefa ianao mitena ty tena dia zao io dia mamatotra ny letana izy dia manaingina azy aminao izy fa izy tsy manetsika an'izany akory na kely azy dia toy izany ihany la izy andiny fadimy ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona fa ataony lehibe ny filakterany ary ataony vaventy ny somotra viaviny ary tia ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana eo amin'ny sinagoga ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona fa ataony lehibe ny filakterany ary ataony vaventy ny somotra viaviny ina ary dikan'ity filakterany ty oa vakiko ny teny frantsay filactera koa ny ilazany azy fa dia nadikany gasy filactera dia za moa alina namaky nyty pérécope ty dia mijery zao ina ndray noresana amin'ity ozy ma tsy amvaty ohatra tsy hitako mihitsy any filactera nyty pérécope ty fa alao aloha ajanoko ty fa raha pitso avy andinika ny kely anyty ndraiky inona ny filactera nyty pérécope ty inona tsy fantatra ny hevin'le filacterany inona zany filacterany zany ny somotra viaviny lava ny somotra viaviny dia nandraisako azy ndray hoe le olona fa manalava somotra reny zany ty ka izy ty tsy volombava alavaina taka ny jodaisme manalava ino izy ty volombava zany fa somotra viaviny rambany zany hoe atao mikopakopaka be mihitsy zany ty rehefa mamindra sady mipoapoaka filafo dia taitra ny olona dia mierika daholy ohatrany tamin'le androny tamin'izay tanora tany amin'ny taona 1977 1978 tany ny patte d'éléphant ny malaza dia atao ngeza be mihitsy ty patte d'éléphant ity le pataloha atao ngeza zany dia manao kiraro dri ngeza be reny kiraro anaovana dia zay tovolahy tanora tsy manao an'ireny dia tara tsy maraka ny toetrandro ary nazahazao aza dia isan'ny tena mbany zesta tamin'izany dia rehefa mahita tovovavy tsara tare dia tsy atao ry zao tsony hoe tsy zay ny iatsona azy mba hierika fa le paty iny no apoaka tonga dia mitodika le tovovavy misy mipoaka zany ianao moa ty mizesta ihany ianao nio moa tsy mijery azy poaka ndray le paty taitra ndray izy mijery io zany le somotra viaviny iny mba ho hitan'ny olona manao zavatra atao mba ho hitan'ny olona aonao sisy aza misehoseho amasony iny nao sisy aza manao ny asanao atao ho hitan'ny olona fa ataony lehibe ny filacterany ary ataony vaventy ny somotra viavy tia ny fitoerana ny aloha amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana eo anoloany sinagoga rehefa misy fanasana atao dia ny ao an-tsainy voalohany ahoana ny fomba azoko ery aloha ery mitoerana aloha indrindra ery hipetraka eny eny any hipetraka mba ho hitan'ny olona zay ny amin'ny fariseo fa zao ny toromarika nomeny Jesosy anazy io raha izytsika amin'ny Luka toko 7:20 Luka toko 7:20 hoe tia mipetraka eny aloha io zao ny zavatra nilazain'i Jesosy kasika azy io Luka toko 7:20 ny andininy 7 ka hatramin'ny 1:20 nanasan'ny fariseo anankiray an'i Jesosy fanasana nataon'ny fariseo an'i Jesosy izy ity zany dia nandeha Jesosy fa Jesosy tsy manavakavaka na dia fantana aza nitoetran'ny fariseo sy ny sadiseo andininy 7:20 toko 7:20 andininy voalohany aloha ary raha niditra mba hihinana tao an-trano ny loolona anankiray amin'ny fariseo izy tamin'ny sabata dia nizahataratra azy Jesosy niditra hatramin'ny hinana tao amin'ny tranony inona ozy izy loolona anankiray amin'ny fariseo
io lazaiko anareo ny fariseo dia inona lo olona izy nasaina tao zany tamin'ny andro sabata. Andininy fafito mandeha ny resaka. Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy fa nifidy ny fitoerana aloha ka nanao taminy hoe raha misy makanao any amin'ny fampakaram-bady aza mipetraka amin'ny fitoerana aloha fa ndrao isy olona nalaina izay mihaja kokoa noho ianao ary ho avy izay nanasanao sy izy ka ilaza aminao hoe ome toerana io olona io dia homenatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana aoriana indray. Fa raha misy manasa anao mandehana ka mipetra amin'ny fitoerana aoriana indrindra ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe risakaiza mandrosoa etselolo kokoa dia azo haja eo mason'izay rehetra miara-mipetraka aminao ianao. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry fa izay manery tena no aninona ozy izy no asandratra. Raha manatrika fanasana ianao zany ka mbola malalaka ny toerana aza avy hatrany dia maimaika hoe ery loha fa eny mora mahazo sakafo akaikaiky ny sakafo eny aloha eny raha rindrina ry mety efa fa le kokakoka ny sisa no azo ano fa raha eny ianao no miazakazaka eny misy olona manakaja noho ianao ho avy azafady kely fa tsy toeranao eto fa aleo no miala aloha dia afa baraka eo ianao. Fa raha ka toerana ianao dia mipetrapetrahana efarany aloha fa ny olona no ampandroso anao dia izy no ametraka anao ery amin'ny toerana ampivoany ery dia azo voninahitra ianao izy tamin'ny 26 juin iny teo Mahamasina. Dia tonga izay mivady tonga manao zany dia fa ty robo ty moa no anaovako zany dia ny olona feny amin'ny gradin daholo dia vao mandalo ety ambany ianao dia maso ny olona misitona anao. Dia le protocole nitondra anay raha ataontsika hoe entiny tribune centrale no entin'le protocole izy dia napetrany izay mivady tery amin'ny sisiny ery mihitsy ery amin'le sisiny mampisaraka an'le tribune ery amin'ny ilany ery eo amin'le lamba eo. Diny moa nataonay fa dia izay zany dia napetrany teny zay afaka 10 minitra tonga avy andreny protocole azafady indrindra mialatsiny tsy eto ny toeranareo avianareo ty tonga dia napetrany devant ny gouvernement sy ny filoham-pirenenao nafindra ny toerany eny reny izay mivady ny ministra rehetrarehetra zany any no daholo ny masonisa fa nataoko zao ny tanana nanangatanana daholo koa izy rehetrarehetra hoe mba hitan'ny paster tsika eto hatraminao eto mbavaka fa enjany ty fa raha tany ty zany ianao zany na dia tonga dia mipetraka ataony lony zareo tao dia tonga avy any ny protocole miala teto nareo feriny toeranareo afaka inona ianao fa baraka teo ngamba mety ny fadipadipatra mihitsy amidina ny tohatra iny ny lalana dia ty teny madamako ry finy ty mahazo anao fadipadipatra ty ny tongotrao e izy indray no hitanao tao zany mafadipatra ny tongotrao fa rehefa asain'ny olona ianao dia mipetra izy ao izy anerina dia ny olona naninona anao ampandroso anao ety anoloana aza misehoseho hitan'ny olona tahaka ny José Tandrinesa izy ty ao izy raha atao izy ty niteny an'izay ao izy io izy kaika mba tsy sehoseho izy androany fa nazo efa namaky baiboly izy alina tonga dia hoe ty za sao dia titanareo za fa leo mipetraka tsara anao izy anerina dia ampandrosoan'ny olona ianao aza atao hitan'ny olona mihitsy ny asanao aza atao hitan'ny olona tsy mifotsany José Tandrinesa zany tsika fa io izy raha tsy eo izy naninona azy tsika ataovy 5 kely lahy José hitan'ny olona tsara izy amin'izay meo voninahitra ny tompo aleo mipetraka izy ozy izy anyorina fa zay manery tena no aninona ho asandrana fa zay manandrana tena no atao inona nisy mpiara-mivavaka amintsika koa mpianatra nanao doctorat en économie nanao tezina doctorat atao amin'ny université dia nasainy hanatrika ny thèse de doctorat io efa taratara vao tonga mbola tsy nanomboka l izy fa efa taratara tonga dia lasa namonjy nipetraka atao farafara atao
asa ngamba larana seza faefatra dia teo fipetrako dia mbola misy seza fito ngamba ny aloany dia niditra mipetraka tao drika n'olona natrika fotsiny lisy moko dia mipetraka tsisy 10 minitra mipetrako tamy avy andray le olona pastera zafady fa mandrosoanao re aloha rehefa tsy ty zaho aloha eto tsy mety mandroso re aloha re vao nipetraka teo aloha tonga dia fa bitsibitsika daholo am'izay le jury le mpampianatra université rehetra pastera Bayola io aloha io pastera Bayola fa na nyresaka nyresahana ary niova daholo fahitananao fotsiny fa raha zay anao nitondratonana tonga dia ndihery loro mipetraka tonga avy any tsara azafady kely pastera fa mifindranao ry afararifa any ministre ty toerany ity afaka inona teo anao fa bara dia mba ianaro zany rololona so dia afa bara koa ny fiangonana apokalypsy iny lolona apokalypsy iny nasaina dia nakatoerana tany aloha dia nafindra ny azy rehefa avy eo nafindra riarina ry na hoe nidiakona apokalypsy tonga dia nitondratonana teny aloha teny daholo rafa avy eo nafindra ny ariny fa leo any afarantsika dia ataon'ny olona hoana asondro ny oloha zany ange toera faran'izay madinika fa rehefa asain'ny olona anao dia eritrereto zany sao dia isy hitarika anao fotsiny vao tonga amin'ilay toerana dia atao tery loloha ry fa eny ny akaikikaiky aleo miperaka ty reny dia ny olona no mampandroso anao na ho am-piangonana ary tsisy miperaka ty oloha dia mitarika ty oloha miteny hoe aleo tsika mba mandrosondroso etỳ anoloana dia mba mahazo voninahitra tsara ianao amin'izay fa raha ty anano anareo toloha reto mitsangananareo dia mifindrary afara ry fa efa misy olona mipetraka io gamby anao ry tsy misafosafoloha hoe tena aza mifanalabaraka ka zay ny baiboly zany dia arahana tsara arak'izay fipetraka zay ato mbola misy toizantsika verinatsika malaka atao Mateo ato fa ho antsika lolona ty Mateo 7:20 andininy fafito sy ho arabain'ny olona eny an-tsena ary ataon'ny olona hoe raby eo fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby eo fa raha ihany mpampianatra anareo ary ianareo ela dia pirala avokoa aza mety ataon'ny olona hoe inona ianareo hoe raby eo fa raha ihany mpampianatra anareo dia iza zany mpampianatra antsika io izy dia Kristy zany dia reo zany anaranao zany raby Jean Claude zatsy ny olona raby foana raby Jean Claude ovako anarany io mba tsy antsony olona na raby Jean Claude zany ntsony fa ho izy atsosa aza mamety ataon'ny olona hoe raby dia nanovanarana le ranamana zany za novanarana ozy izy fiza ny anaranao izy tao amin'ny commune ny anarako raby Jean Claude fa maninona novana ny anaranao ka amin'ny baiboly moa aza mba mety antsony olona hoe raby zany hay dia soraty mitaratasy eo ary zany le anarana novananao ity ny anaranao taloha dia atao vety le anovanana azy hay ok ary dia nisoratany tao amin'izay novany le anarana za krokkrok vakiny le tompona andraikitra amin'izay raby Jean Claude ny anaranao eny tompo dia ovana inona le anovana azy efa nisoratako eo ovanan'ity raby Jean Charles ty zany le izy novany le anarana fa le raby nitazoniny tao fa le Jean Claude nataony Jean Charles le Claude zany soloninina fotsiny solony Charles fa mbola nataony inona ihany le anarana mbola nitazoniny ihany le raby sarany hoe misy anarana hoe Benang Jean Claude ny anarany zany dia le mpianarana izy dia meme daholo ny olona Benang Jean Claude dia meme daholo ny mpianatra ny asa izy rehefa avy eo any am-piasana Benang Jean Claude meme daholo ny mpiara-miasa dia ozy izy ingaray miantsy an'le zany fa maninona anaka memezany olona foana le anarako any am-pianarana fa ny memezany olona ty am-piasana mbola memezany olona dia nisy ny teny ovay le anaranao fa io anaranao mihitsy no tena mahatonga ny olona imeme amin'ny anaranao ay ndeha hanova anarana zany ozy izy ingaray lasa izy nanova anarana tany amin'ny firaisana indray Benang Jean Claude le anarany fa rehefa novany ny anarany novany ray hoe Benangy Jean Yves fa le Benangy nataony inona ihany tsy azony mihitsy hoe le Benangy eny eny mampimeny olona le fa mbola nitazoniny ihany le Benangy ao ana rehefa novana ny anarako mbola mezany olona ihany ka eto dia hoe aza mba mety antsony olona hoe inona anao izy izy hoe raby fa raha ihany ny mpampianarnareo dia izy dia Jesosy Kristy dia ahoana zany anovanarana zany
Hoana Rabe Désiré? Ho raharaha izy ty. Atao amintsika misy hoe Rabe Désiré. Anarana tena anarana anina mihitsy ilay izy. Fa tsy maninona le Rabe azo hovana fa le Désiré no hovana. Fa ianareo koa zaza mba mety atao hoe Rabe. Fa iray ihany ny mpampianaranareo ary ianareo dia mpirahalahy avokoa. Aza milaza olona ety tany ho rainareo fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Aza milaza olona ety tany ho rainareo fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Dia ahoana zany rehefa miantso ny dadanao zany ianao dia ahoana? Hoy zany ny dadanao zany Pierrot ny anarany. Dia ianao zany tsy hoe dada, fotsiny hoe Raha Pierrot, zay zany ny antsoinao azy. O Raha Pierrot, ahoana ny antsoinao amin'ny anarako? Aka ny Baiboly milaza hoe aza miantso olona ety tany ho rainareo ka. Zay ve ny antsoina anazy? Ny anaran'ny dadanao Razangiva, ny anaran'ny dadanao Dédé. O Raha Dédé. Ny anaran'ny dadanao Mayol. O Raha Mayol. Dia tsy antso anazy dady ianao zany. Dia ahoana zany hoe papa? Miantso sika. Papa! Marary ny kiboko. Ivavao papa. Baiboly milaza hoe aza miantso ho rainareo ety tany. Fa raha ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Dia inona zany antsoina amin'ny papa? Atao hoe baba. Atao inona? Baba. Nefa ny anaran'ny papa ne raha koto e. Dia atao hoana zany? Ny antsoina amin'ny papa? Baba koto. Satria aza miantso ety tany ho inona izy? Ho rainareo. Ina koa ny hevitry ny zany? Dia mianara apokalipsy dia haitsika ny hevitry zany. Fa za tsy hanazava inona ny hevitry ny zany. Fa ny rainao dia rainao, atsoa ve dada foana izy, atsoa ve papa izy, atsoa ve dada izy, antsoina anazy. Fa misy ray ara-panahy zay resahan'ny Baiboly resahany eo fa tsisy antsoina ray am-panahy ambony indrindra zany fa tsy iza ihany ozy izy. Jehovah Andriamanitra ray. Izy no ray inona ny antsoiny Baiboly azy? Ray masina. Izy no antsoiny hoe ray masina ato amin'ny Baiboly izy. Jesosy nivavaka an'izany zao nilazany azy. Jaona 7:70 vakitsika vetivety. Jaona 7:70 andininy fa 2:20. Jaona 7:70 andininy 2:20. Jaona 7:70 andininy 2:20. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo zao intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao. Izaho mankany aminao ray masina tehirizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao aho mba ho ray ihany izy tahaka ny mahay ray atsika. Aona izy nitsony Jesosy an'Andriamanitra eto? Ray masina. Jesosy mihitsy niantso an'Andriamanitra hoe ray masina. Ka nitsona ray masina zany dia Jehovah Andriamanitra irery ihany no tokony antsoinao ray masina. Ianareo zany aza misy miantso anao hoe Pasteur Mayol, ray masina ianao. Tsy azo atao zany. Fa izy ihany no antsoina zany ray masina zany. Jehovah ihany zany no antsoina an'izany ray masina izany. Dia tandremo tsara so mifandipatra ndraika ranomasina indray no antsoina azy. Fa ray masina fa tsy rano masina. Maraparana ny hafatritsika satria mbola be ny zavatra ho atao. Matio 7:20 toy izany eto. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo fa iray ihany mitarika ianareo dia Kristy. Fa zay lehibe aminareo no mpanomponareo. Fa zay manandra tena no ahetry ary zay manetry tena no asandratra. Aza mety atao hoe mpitarika, aza mety atao hoe mpampianatra. Zao no lazain'i Jesosy io mpampianatra io sy hoe mpitarika io. Matio 7:10. Matio 7:10. Anjara toeran'io mpampianatra na mpitarika io na raby moa zany no itsona azy. Mpampianatra raby ny dikany hoe raby zany mpampianatra. Matio 7:4-20 ka hatramin'ny 5:20. Ny mpampianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra. Na ny mpanompo noho ny tompo. Fa ampy any mpianatra raha tonga tahaka ny
mpampianatra azy ary ny mpanompo raha tonga tahakany tompony raha ny tompotrano natao hoe Belzebub tsy mainka avany akonany ny mpianatra ozy izy tsy mihoatra n'inona noho ny mpampianatra na ny mpanompo noho ny tompony fa ampy ny mpianatra raha tonga tahakany mpampianatra azy izy. Lioka toko fahenina andininy sivy amby telopolo, Lioka toko fahenina andininy sivy amby telopolo, izao nolazain'i Jesosy raha mitady hihoatra ny mpampianatra azy ny mpianatra. Lioka toko fahenina andininy sivy amby telopolo. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy koa hoe ny jamba va mahataridalana ny jamba, tsy enjerany akady va izy roa, ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra fa zay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy izany. Betabe zany ny mpianatra te hihoatra ny mpampianatra, ary io matetika dia ao amin'ny fiangonana ny tena tiany soratra masina ho resahana amin'io, fa tsy hoe any an-tsekoly any am-pianarana. Any an-tsekoly any am-pianarana mpianatra mianatra izy any amin'ny EPP, afaka CP izy, afaka BPC izy, afaka bac izy, fa mety ny mpampianatra azy tany amin'ny EPP mety tsy nanana bac, mety tsy nanana maîtrise, mety tsy manana licence, fa le mpianatra niakatra fa nahazo maîtrise izy, nahazo licence izy, fa mbola misy mpampianatra amboniny manana doctorat ny mampianatra azy azo maîtrise sy licence. Zany hoe tsy mihoatra n'le mpampianatra azy foana izy zany, fa rehefa tonga amin'le mpampianatra azy izy dia zay ampy azy zay, fa tsy misy hoe ambonin'ny mpampianatra misy mpampianatra faratapony indrindra, tsy haiko fahaiza faratapony indrindra amin'ny diplôme dia iny le mpianatra tonga any dia mitovy amin'le mpampianatra azy izy zay. Fa raha vao mihoatra n'iny izy dia tonga hoe jamba mitarika inona, jamba mitarika jamba any akady no ny hafarana. Dia tokony akalesona amin'izay zany ny loholona, ny diakona, fa matetika ny loholona tady hihoatra n'inona foana koa ny mpampianatra, avokoa ny diakona hihoatra ny mpampianatra azy koa. Fa matoa ny teny an'izany ny baiboly dia misy lesona ho an'ny lolona sy ny diakona ny fanokanana lolona daholo zany. Farany moa dia nivaky tenintsika amin'ny Timoty, Timoty voalohany toko faha 3 amaranantsika ny afatra, tonga dia mivantana ny afatra ho an'ny lolona sy ny diakona. Ny amin'ny lolona mendrika atao hoe mpitandrina sy ny diakona. Mahatoky izay teny izao, raha misy olona maniry ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Ny zany mpitandrina ato episy kopo, amin'ny teny Grika natao hoe mpitandrina episy kopo. Maniry ny asa tsara zany ny olona maniry asan'ny episy kopo. Koa ny episkopo dia tsy maintsy ho tsy manatsininy, manambady tokana, mahono tena, endry, tia filaminana, mampiatrany vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamy linady, tsy mpikapoka, famandefitra, tsy pilady, tsy pity vola, manapaka tsara ny akonany, mampanaky ny zanany amin'ny fahamontinana tsara. Raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankonany, ataony ahoana ny fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zazavao amin'ny fivavahana. Ataoko entre parenthèse, l'olona zany ivavaka ty aloha dia mamaky taratasy izy, dia i taratasy nosoratany iny nivavaka ao ataony. Mbola zaza iny zany amin'ny fivavahana zany, mbola zazavao zany, tsy zazavao a, fa ndra ho iebebe foana izy ka ho latsaka any amin'ny fanamelony devoly, ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelany izy, fa ndra ho lavo amin'ny fananatsiny izy sy ny fandriky ny devoly. Ianareo l'olona zany sanandro sanandro dia vakio io alohan'ny atory, soroaty ataovy amin'ny tolanam-baravarana, ataovy petadindrina, ataovy petadinina. Io Timoty voalohany toko 7:1 ka hatramin'ny 7. Dia alohan'ny atory ianao zany dia hitanao le soratra, za no ataoko l'olona. Vao mifoanao dia mamaky an'iny mivoaka ny trano. Ianao l'olona anaty baibolinao, io no toko sy andininy ao. Dia alohan'ny andray toriteny ianao dia mamaky kely, za l'olona zany a mpitandrina dia tsy manatsiny, mivadika ao tanàna dia mbola tokana.
za mahony tena mifady anina fa tsy dia mihinana betsaka rehefa mifady anina kely ihany no aniko zay ny atao hoe mahony tena endry tia filaminana tsy za mihitsy ny lolona dia anakorotana sy tabataba anao ina mitsivalam-pandry moa hazo mitsivala pandry fa dia tena anaraka an'izany a io laniko tsenjery io ohatrandreny maramila reny mijoro maramila tonga dia tena izy za lolona maramila ny Kristy manam-patokana efa nasoroko le 5 tao satria efa mahony tena tamin'izaho tsy nahony tena any mbola nisy 5 tao fa zao efa endry efa tia filaminana tsara zany ry lolona miditra indray ny diakona toy izany ihany montona tsy miroteny tsy tia divay be tsy tia arena maloto mitandrina tsara ny zava-miafina amin'ny finoana amin'ny fietreretana madio areo ka izaho toetra ireo aloha dia vao hanao ny asan'ny diakona izy raha tsy manatsiny ny vehivavy koa toy izany ihany montona tsy mpanendrikendrika mahony tena tsy lavalela mahatoky amin'ny zavatra rehetra mitovy ny toky sy andininy atsika io sady nareo tsisy lavalela ny anareo ve folela daholo zany ny anareo zany misy diakona lavalela entsana be mihitsy fa iny tsy hitany baiboly iny fa za mba nahita an'iny 120 aoka ny diakona samy anambady tokana sady anapaka tsara ny zanany izy ny ankonana fa zay mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahina be amin'ny finoana zay eo amin'ny Kristy Jesosy zay mahavatra tsara ny asan'ny diakona izy dia mahazo toerana inona tsara ho an'ny tenany sy fahasahina amin'ny finoana zay eo amin'ny Kristy Jesosy zay mampitonga hoe tsy ny olona rehetrarehetra ny lasa diakona any amin'ny fiangonana sasany tena olona lasa diakona zany tena fety be tsy fakahitana mihitsy lasa diakona fety be tena ny sasany ary dia tena manao balina mihitsy ny arivany fa ina le balina ao lasa diakona i Rabbi Jean Claude lasa diakona lasa olona i Rabbi Jean Claude fety be sa tsy fety be anasana ny manodidina rehetrarehetra manaovana fifaliana amezana voninahitra an'Andriamanitra mandeha ila ihany zany rehefa tokanana diakona sy lolona tsika tsy mba manao fanasana be ny apitson'iny na niny andron'iny mba manaova fanasana be dia rehefa saintsika fiangonana aza tonga dia mipetraka ny loha koa fa izy aloha mipetraka aloha aty aririna aloha fa sao hoe diakona aminao io dia zesy teny alohan'ny daholo aka toerana fa anyarina aloha mipetraka tsara iny arina ampandrosoan'ny olona ianao rehefa avy eo ka dia raisy koa ny diakona io dia soraty mirindra no mitranonao hoe io zany devoiranao io no madiakona anao io no malolona anao dia engane mba ho lasa diakona daholo tsika raha vitan'io fa rehefa tsy havitan'io dia mivavaha aza mba atao diakona sy lolona mihitsy Andriamanitra fa za dia tsy havitan'io raha ho vitanao mehoery Andriamanitra fa ny fanahy masina no entiko manantanteraka an'izany fa mandeha arak'izay sitraponao zay voninahitra ny atao an'Andriamanitra irery any ho azy nideratra amin'ny taloha indrindra ho mandrakizay amen tsangantsika hivavaka ary hisotra an'Andriamanitra hivavaka tsika hisotra an'Andriamanitra Jehovahandriamanitra ray eo maro ny afatra izay efa nomena ny fiangonana amin'izao fitokanana lolona sy diakona isa-tsabata izao izy ireny dia tahaka ny voana fafy tompo eny amin'ny lalana raha tonga ny mpamafy ny voa misy nafafy teny amin'ny tany tsara misy nafafy teny amin'ny tany ambonin'ny vatolampy misy nafafy teny amin'ny tany misy tsilo maniry fa misy nafafy teny amin'ny arabe teny amin'ny arabe ho ianao rehefa nafafy dia tonga ny voromanidina dia nihinana azy ka tsy nisy vokatra ny teny amin'ny tany ambony vatolao izy ianao dia nitsiry any izy ireny fa rehefa nandeha ny faka ny paika tamin'ny vato dia nalaky maty ka nalazo nisy koa nafafy teny amin'ny tsilo fa rehefa nitsiry izy ireny dia voagejan'ny tsilo dia ny fiainana sarotra sy ny fiahiny zao tontolo zao sy ny problème misy akarazany ka dia tsy afaka namokatra fa nisy kosa nafafy tany amin'ny tany tsara ho ianao dia namoa voa zato avy eny mba toko izay Andriamanitra raha eo fa niafatra ny torina hatramin'izay ka hatramin'izao any diakona sy ny lolona dia mba ho voafafy amin'ny tany tsara amin'ireo lolona sy diakona ireo ka mba hamoa voa zato avy eny
dimapolo avo eny ane izy ireny ho voninahitry ny anaranao rery any dia ho tahinao ny ankohonany reto lolona sy diakona ireto ny tahinao ny fitadiavana sy ny fivelomana izy ireo ny asa mandrarana izy ireo ary indrindra fa ny asa fanompona izay ataony amin'ny fiangonana anao ary Jehovah nidera sy niatra ny voninahitra mandrakizay dia aperakam-pitananao indray ary ny herinandro vaovaona tantananao ny diana tsiraray avy tahinao ny tokantrano tsiraray avy tahinao ny fitadiavana sy ny fivelomana vakapandresy ianao ny ambrahany zanak'ondry ny marary ositranonao ny tsy manana fidiram-bola omenao fidiram-bola mahita ny vola hividianana ny akanjo rehetra dia simanao voninahitry ny anaranao dia raha miantso ho fiangonana zao menona ny an-tanitrany raha mitaraina izy ireo dia mamalena ny an-tanitrany sitrana daholo na inona retina mikerinandro ty dia vatana salama noetiny miatrika izany fa 20 taona izany tahirao voakanao tsiraray avy any amin'ny faritany izay azakazaka motsy ty fahamaranana 20 taona ty koa voninahitry ny anaranao anao ary Jehovah ndera sy voninahitra mandraka halleluia halleluia masary mitsodrana avy any amin'ny tompo ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny zao no entinareo mitsodrany zanak'Israely itayanao ka iaranao le Jehovah ampamiramiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra foninao anaritra ny tavany aminao ne Jehovah ka nomenao ny fiadanana